Halleloia, miarabantsika rehetra amin'izao andro maraina ny 25 Jona 2024 izao. Tonga soa ianao eto amin'ny anina sahaza ary omba an'Andriamanitra ny ianao androany. Faly hatrany aho miaraka aminao amin'izao fotoana izao ary raha mianao n'ity anina sahaza ity ianao dia soato hoe fiadanana eo amin'ny fanehoan-kevitra. Zava-dehibe amiko mantsy mahafantatra fa eo ianao mihaingo izao afatra izao. Azadino fa ity volana ity dia manana loha hevitra tsika dia ny fanjakan'ny lanitra ary diniantsika manokana ny fisainana izay tokony hananana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Halleloia. Ary androany ny lohateny izay ho zaraiko aminao dia ny hoe finoana tsikivy. Finoana tsikivy. Kasihan'Andriamanitra mantsy ny foko ary androany dia te-resaka amin'ny olona anankiray izay reraka. Tsy reraka ara-batana fa reraka amin'ny fanohizana ny zavatra anankiray. Reraka satria mivavaka nefa tsy mahita ninina mitranga. Reraka amin'ny fanaovana ny tsara nefa toa tsy misy zavatra miova. Raha ianao zany resako izany androany maraina dia mitoera amiko ianao fa ho anao ity hafatra ity. Ny andininy ho hitantsika androany dia jerentsika eo amin'ny Galatiana 5:1-5. Izay soratra masina ho diniantsika androany, Galatiana 5:1-5. Hoy Paoly hoe aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika ratsikivitsika. Averiko, aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika ratsikivy isika. Maro izao zavatra manan-danja izao eto. Tsy nilaza Paoly hoe raha reraka ianao indray androany, fa hoy izy hoe aza mba ho reraka isika satria fantany fa ho avy ny havizanana. Ho an'ny rehetra io anisan'izany ianao, anisan'izany aho. Nanoratra ho an'ny kristianina izay efa saika hilavilefiny izy. Ka raha mahatsiaro ianao hoe reraka androany maraina dia tiako miteny ianao fa tsy hoe rery ianao akory. Ary tsy malemy ianao akory, tsy malemy ny finoanao fa olombelona ianao. Ity ny tena zavatra nanohana anahy tamin'ity andiny ity, ilay hoe hijinja. Ahoana moa izany fijinjana izany? Nampiasana sarina tantsaha anankiray Paoly izany. Tantsaha izay hoe mamboly, manondraka, mikarakara ny sahany mandritry ny volana maro. Dia izao alay sary an-tsaina hoe 3 andro alohan'ny fijinjana dia lasa izy. Satria izy hoe tsy misy mitombo dia tsisy dikany izany izao zavatra ataoko izao. Tsy mampalahelo ve izany? Fa izany indrindra nefa nataontsika indraindray. Mandeha tsika alohan'ny etsehan'Andriamanitra satria tsy fantatsika hoe tena akaiky antsika tokoa ny Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ary hoy Paoly hoe amin'ny fotoan'andro, izany hoe tsy ny fotoananao akory fa fotoanan'Andriamanitra. Ary tiako milaza aminao fa Andriamanitra dia tsy tara mihitsy. Ary indrindra rehefa reraka ianao dia tsy tara mihitsy izy. Halleloia. Eny tsara izao. Ny faharetana izany eo amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tsy hoe very fanahy mbola velona ianao satria tsy misy valim-bavaka. Tsia. Ny tiako tenenina aminao aloha amin'ilay valim-bavaka dia izao. Na ray Andriamanitra mamaly ianao hoe eny dia hitanao ny valiny. Matetika ny tenin'Andriamanitra dia
amin'ny eny sy ny amenna. Amen. Rehefa ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ny vavaka ataonao na ny zavatra iandran-dranao, dia afaka mamaly koa Andriamanitra hoe na tsia. Rehefa inona ny antony izay, rehefa tsy mahasoa anao na koa hoe rehefa tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra angatahanao aminy, ohatra hoe tompo andehana vonoy ry olona ry, tsy misy an'izany dia na voalohany izany hoe na eny ny valim-bavaka, faharoa na hoe tsia, ary ny fahatelo na hoe andraso. Rehefa mety hoe hamotika anao ny zavatra angatahanao raha azonao zao diany izao, dia asain'ny tompo miandry ianao satria mety mila fanovana ny fonao aloha kanefany tsy fantatrao izany. Nisy fotoana anankiray ny zavatra nangatahako tamin'ny tompo ary tsy mbola nivoaka mihitsy izy, tsy mivoaka foana. Dia ozy ny vadiko tamiko hoe atao fotsiny izay asain'Andriamanitra ataonao toy izy no manompo an'Andriamanitra dia ho hitanao valim-bavaka. Izay teny izay fotsiny dia tena nahazoako fiadanana be ary nampitombo ny fahatokiako tanteraka tao anatin'ny finoana an'Andriamanitra raika, satria zavatra rehetra miara-miasa ahasoany izay tian'Andriamanitra. Tiako milaza anao andro amin'ny maraina fa tsy very fanahy mbola velona izany ianao, fa mila resy lahatra ianao hoe zava-dehibe izay ataonao io ary Andriamanitra mahatoky. Ary raha ohatra ianao ka mahatoky anazy dia manome voninahitra ny fahatokianao azy izy. Amen. Ny vavaka rehetra izay mbola tsy tonga ny valiny dia izao iny ilay vo afafy izany. Raha isan'andro ianao dia misafidy ny tsy vadibadika na iovaova na dia tsy misy mijery aza, dia vo izany, vo afafinao izany. Ny asa mangina izany rehefa ataonao dia hoe ny asa mangina rehetra izay maneho ny fahatokiana dia vo izany. Andriamanitra mihitsy mametraka ny datin'ny finjinjana mantsy. Halleloja. Satria hoy ny Hebreo ny 10:1-5 hoe mila faharetana ianareo mba ahazahoanareo izay nampanantenaina rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Dikan'izany ataovy ny sitrapon'Andriamanitra, fitao ny sitrapon'Andriamanitra dia ho azonareo izay nampanantenaina anareo. Fa mila faharetana izany. Faharetana izany zany dia tena mila fanohizana izany ary fanapa-kevitra mihitsy mavitrika izany anananao hoe isan'andro dia manapa-kevitra ianao ny hanohy, satria tena misy ny fampanantenana na dia manify aza ny porofo indraindray. Halleloja. Omeko ohatra anankiray ianao mety efa niainanao ngambany hoe nivavaka ianao famonjena ny olo tianao na handritry ny taona maro, 7 taona, 10 taona, nefa tsy nisy fiovana hitanao maso. Dia eto izany dia ohatrany hoe mitombona izany ny hoe fahafoizan-tena hoe avelao ary. Nefa n'izao jereo ny ohatra Sara sy Abrahama, niandrandra zanaka izany izy ireo, nahazo fampanantenana avy tamin'Andriamanitra hoe ahazo zanaka andimby, nefa n'inona zavatra hita maso, Sara vadiny nefa momba tamin'izany. Dia nandritra ny 5 taona garangidiny toa tsy nisy zavatra niseho. Aiza izany ilay fampanantenan'Andriamanitra? Mbola nanampy trotraka mihitsy hoe lasa
ny antitra Sara zany hoe lasa ménopause Sara. Aiza zany le fampanantenan'Andriamanitra tamin'izany. Kanefan'izao i Abrahama nahatoky an'Andriamanitra trano. Dia fantatsika ny tantara fa nisy vokany ny faharetana. Alleloia. Zay ny mahatonga ny hoe i Abrahama dia rainy finoana, satria dia tena hoe mahazo fampanantenana amin'ny tompo ianao. Jereo fa ohatra ny kitana ny zanakao sy ny taranakao nefa tsy tonga le zaza nandritry ny fotoana maro, ny vadiny momba, avy eo nefa ny vadiny mbola tao anatin'ny fahanterana ihany koa. Eritrereto amin'izany. Avy eo nefa mbola azo indray le zanaka asain'Andriamanitra natao sorona. Eritrereto amin'izany hoe ahoana ny finoan'i Abrahama, ahoana ny faharetany Abrahama tao anatin'izany zavatra izany. Tsika ihany koa ary ianao ihany koa dia mila maharitra. Alohan'ny hamarana antsika dia ity misy fanampy tsotra ho anao. Eritrereto zavatra anankiray izay mety hoe fonao androany. Mety efa nivavaka ianao nefa tsy misy valim-bavaka dia mety hahafohy zavatra ianao. Mety hoe hisy fifandraisana na mety misy tetikasa izay inonao fa napetraka Andriamanitra teo am-pelantananao. Kanefany tsy mbola nahitanao valiny hatramin'izao. Dia lazao fotsiny amin'Andriamanitra hoe Tompo, mijanona mahatoky anao aho herinandro iray fanampiny, satria mahatoky ny fotoananao aho aharitra Tompo aho. Izay ny fanamby ataoko aminao hoe maharety ianao herinandro iray monja. Ary raha tonga ny herinandro ka mbola tsy misy valim-bavaka dia mivavaha indray amin'ny faran'io herinandro io, arak'izay hitanao eo zany, dia avereno ny vavaka. Dia izao teneno ny tenanao sy ny fanahinao mihitsy hoe Andriamanitra tsy andry ny hafa, androko foana. Ary ny zavatra rehetra miara-miasa asoa satria tiako ny raiko ary izy tia ahy. Amen. Ary avereno mihitsy zany aminao, amin'ny fanahinao hoe Andriamanitra tsy andry ny hafa, androko foana, ary ny zavatra rehetra miara-miasa asoa satria tiako ny raiko ary izy tia. Aharitra herinandro iray monja ahako. Amen. Fa azo valim-bavaka. Avereny zany zavatra zany. Dia hitanao eo ny zavatra isy eo. Amen. Amarantsika amin'ny vavaka. Ndaontsika hivavaka. Raha miaraka amiko ianao zao dia apetrao amin'ny tratranao ny tananao. Hivavaka tsika. Tompo, reraka aho ary mila ho kivy. Fantatrao ny zavatra iainako ary fantatrao ny foko. Kanefa androany Tompo, misafidy ny tsy hilavolefina. Ray omeo ho faharetana avy any aminao. Ny fandreseny-dahatra lalina mahatoky anao amin'ny fotoana rehetra ary tsy verimaina fa ny asa ataoko sy ny fanantenako dia ao aminao. Mino aho fa azo valim-bavaka ary fotoana injinjako zao. Amen. Satria ray ny vorehetra fafy amin'ny finoana dia manana daty fijinjana izay ianao no nametraka azy. Misafidy ny hatoky anao androany ary handroso hatrany aho amin'ny anara mahery Jesosy Kristy. Omeo hery aho Tompo aho. Omeo fisainana matanjaka aho ary indrindrandrindra Tompo aho. Omeo faharetana. Amen. Amen. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy. Amen.
misaotra bitsaka anao a tonga teto androany a, ary raha ohatra ka nakasika anao ty afatra ity dia zarao amin'ny olona ary zarao amin'ny havanao, amin'ny namanao. Ary teneniko anao hoe misy olona mila mandre an'izany androany, ary na ianao aza mila mandre an'izany androany satria tsy fantatrao mihitsy hoe androany ny andro nijainao na rapitso na rafakapitso fa efa kely sisa. Tahian'Andriamanitra ianao ary eo nandray tsika rapitso ampitiavana be dia be Docteur Nathalie Siforiana, ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao ka hitoetra ho tranon'Andriamanitra andro lava ianao. Amen.